Iverina anatin'ireo vaovao ara-tsosialy isika ary ao anatin'izay fanomanana ny Noely izay indrindra moa nitohy tamin'ity androany ity ary nietsika ny Noely mpizarana izay notanterahany fikambanana afity tamin'ny alalan'ny fety izay nahitana ny fandraisana anjara ireo ankizy nanamariana izany androany teny amin'ny CCI Ivato ary nifaranana tamin'ny fiaraha-misakafo lehibe teny an-toerana Ravaka Randriamanalina sy Mamy Rasamely. Akany Manabe, ireo olona manana fahasembanana miisa 10 dia ny AKMA 67 hectares, ny ESM na ny École des Sourds de Madagascar, les Orchidées Blanches Andoibe, Akany Rianala ary ny fikambanana Index no isan'ny nahazo fanasana tamin'ity hetsika Noely mpizarana niarahana tamin'ny fikambanana fity androany teto amin'ny CCI Ivato ity. Isan'ny nahazo fanasana ihany koa ireo Akany Manabe Zazakambotso Zazasahirana miisa 3 dia ny centre orphelinat eo anivon'ny Saint-Paul Ambomangakely, ny Akany Tsimoka Nosy Avaratra ary ny Maison d'Ainambatolampy. Tsy adino fikambanana fity ihany koa teto ny Akany Mandray Tany ny Reine Zokiolona ireny toy ny Akany Masoandro Mody Fenomanana sy ny Foyer du Cœur Apandrana. Amin'ny Manuel mpizarana azy moa dia niantsony rehetra ifampizara hafaliana ny filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Miala Rajoelina. Isan'ny nanamarika ity Noely mpifaliana androany ity ihany koa moa ny fandraisana anjara n'ireo akany tamin'ny alalan'ny fampisehoana samihafa. Mitotaly 900 euro ankizy niarany faly tamin'ny fikambanana fity androany izay notolorany fikambanana sy dadabe Noely kilalao. Ny fikambanan'ny Jamba Index kosa dia nitolorana tehina fotsy miisa 50 sy kiraro. Nahazo fanomezana ihany koa ny zokiolona tamin'ity hetsika androany ity. Ho fampifaliana ny ankizy sy ireo nasaina trano moa dia nisy ny sirka sy ny maria izay natao teto. Mariana fa dia nifaranana tamin'ny fiaraha-misakafo lehibe ny hetsika androany. Blazing across the evening sky.